Vatsimpana etnineny Ratovelo Jacqueline. Rehefa Andriamanitra kosa be famindrampo dia mamela heloka ka tsy mandringana. Enina tsindry fo tokoa izy ka tsy foaziny avokoa ny fahavinirana. Amen. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra raina izay any an-danitro, nay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay sy mpanjakanay ianao. Rainay tena tianay tokoa ka tsy mitsahatra mamindra fo sy mamela heloka anay isanandro ianao. Tsy mitsahatra ihany koa ianao tompo mikarakara anay, miadinay, mampionana lalatsaratra rehetra zay alehanay, ary tsy adinonao koa nitandrina ny fanahinay mba tsy hisy hanimba tompo. Zany rehetra zany no ataonao aminay isanandro, ka ataonay ahoana tsy hisaotranao tompo, ataonay ahoana tsy hidera sy hankalaza, ary hanome voninahitra ambony indrindra ho anao satria mendrika an'izany rehetra zany ianao. Mbola mankasitraka anao ihany koa anefa izahay satria fantatray fa noho ny fitiavanao sy ny famindramponao mbola nahatratraranay indray izao maraim-baovao izao. Afahanay miombom-bavaka miaraka aminao eto tompo, ary koa andreny afatrao ampianatra anay amin'izay rehetra tokony ataonay. Mangataka aminao zay tompo, adino aminay ny fanahy masinao, ameno ny fomam-pananay, ampifantoka tsara anay andrea sy atakatra tsara zay tianao ambara aminay, ary koa anampy anay hitahiry izany eo am-ponay ary ampianatra izany eo amin'ny fiainanay iray manontolo. Dia mitenena tompo fa vonona iainao anao zay mpanomponao rehetra. Amen. Dia mbola faly miaraba amintsika tsirairay avy amin'ny anaran'ny tompo ry havana, ary faly koa manona ny fahasoavana momba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika, ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny izay angalantsika fampahirezana ry havana dia izay hitantsika ao amin'ny boky asan'ny apôstôly toko 7, ny 1:1-10 ka hatramin'ny 20. Asan'ny apôstôly toko 7 manomboka eo amin'ny 1:1-10 ka hatramin'ny 20. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 51-60. Ovakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony teny. Ry olona mafiatoka sady tsy voaforafo sy sofina, ianareo manolotra ny fanahy masina mandrakariva tahaka nataon'ny razanareo ihany koa no ataonareo koa. Iza ny mpaminany izay tsy efa nienjehny razanareo? Novonoiny aza zay maminany ny fiavinany marina, ary ankehitriny efa tonga mpamadika sy mamono azy ianareo, dia olona izay nahazo ny lalàna tamin'ny andarany anjely azy nefa tsy nankatoy izany. Ary noho nandray izany izy ireo dia alotika ny fony ka nidivazana mihitsy izy. Fa Stefana feno ny fanahy masina dia nibanjina ny lanitra ka nahita ny voninahitr'Andriamanitra sy Jesosy nitsangana teo ankavanan'Andriamanitra. Dia nanao hoe, indro hitako ny lanitra misokatra ary ny zanak'olona mitsangana eo ankavanan'Andriamanitra. Ary ny olona niantso tamin'ny fehmahery sady nanentsy tadiny ka indray nirodana taminy, dia nandroaka azy ho any ivelan'ny tanàna ka nitora-bato azy. Ary ireo vavolombelona dia nametraka ny fitafiny teo anilany tongotry ny zatovo anankiray atao hoe Saoly. Ary ny olona nitora-bato an'i Stefana izay niantso hoe, ry Jesosy tompo, raiso ny fanahiko. Dia nandohalika izy ka niantso tamin'ny fehmahery hoe, tompo, asa tao hely ny ene izao ota izao. Ary rehefa nilaza izany izy dia nody mandry. Amen. Izany andiny soratra masina izany indray ry havana no andeha angalantsika fampahirezana amin'ity maraina ity. Raha vakina tokoa mantsy hatrany amin'ny toko 9 eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 10 ary hatrany amin'ny 7 toko 7 izay voan'ny vakitsika teo ihany koa, dia hita tokoa ry havana fa Stefana dia tena lehilahy feno fahasoavana sy hery tokoa. Lehilahy manam-pahendrena tanteraka ihany koa Stefana, ary nanetry tena nandefitra fatratra. Enina dia tamin'ny tsirariny azy. Lehilahy nitoeran'ny fanahy masina ihany koa Stefana, ka tsy nitsahatra nanolotsaina azy zany fanahy masina zany. Nametraka koa ny teny tao-bavana, ka na dia be dia be aza no niady hevitra tamin'ny tsirariny, dia tsy natohitra ny fahendrena sy ny fanahy masina tao anatiny izany. Toy izany ihany koa ry havana, tao ihany koa ny fanenjehana, ny fankalana, ny fiampanganana natao taminy. Be dia be ihany koa azy ireo ny fofony ainy, kanefa kosa
tsy mba nataony Stefana nampiozongozona ny finoana an'Andriamanitra izany. Raha izany fiainan'i Stefana izany no jerena sy dinihana tsara ry havana, dia tena mitondra fampaherezana sy fianarana be dia be ho antsika kristianina tokoa izany. Hita eto mantsy fa tena lehilahy nijoro tamin'ny finoanan' Jesosy Kristy tokoa i Stefana, ary tsapako koa fa tena finoana lalipaka tanteraka ny tao anatiny, mafiorina koa ka na dia tsy nitsahatra niatrika ireo olona feno fankahalana sy fahatezerana hevitra tamin'ny fanarahan'i Jesosy Kristy izany. Fa vao maika azy i Saoly, fa vao maika azy izy sahy nanambara fa nahitany lanitra nisokatra ary ny zanak'olona nitsangana teo ankavanan'Andriamanitra. Teo anatrehan'izany fanenjehany izany nefa dia hita ihany koa ry havana fa tena natanjaka dia natanjaka tokoa ny fanantenana tao anatin'i Stefana. Ka na dia tsapany tsara aza, efa tena kely dia kely ny fotoana ivelomana, dia tsy azy izany satria fantany loatra fa tsy maintsy hiaona amin'ilay Jesosy Kristy izy rehefa miala ety. Ary izany nanaova nivavaka hoe Jesosy eo, raiso ny fanahiko. Tena natanjaka ny fanantenana tao anatin'i Stefana ry havana. Kanefa mihoatra noho izany rehetra izany, dia fantatra ihany koa fa Stefana dia lehilahy tena manam-pitiavana be dia be tokoa. Maro tokoa mantsy ireo olona nijoro ho fahavalon'i Stefana, maro no nankahala azy, ary nisy aza tena fofo afaty azy mihitsy. Kanefa kosa teo anatrehan'izany dia tsy mba nitana lahelo Stefana, tsy mba nitana fahatezerana tamin'ireo olona izay nanenjika azy, fa mbola namela heloka azy foana ary nivavaka ho azy ihany koa hoe Tompo, aza tao heliny anie izao ota izao. Tsarovy ry havana fa raha tsy olona tena manana fitiavana be dia be, raha tsy olona tena matahotra n'Andriamanitra tanteraka, tsy mahavita mindra foa ka hivavaka sy hamela heloka amin'ireo fahavalony izay tahaka ny nataon'i Stefana ireo. Ary tsarovy koa fa ireo fihetsika rehetra izay nataon'i Stefana teo anatrehan'ny olona izay nanenjika azy ry havana, dia tsy mba mampahatsiaro antsika ve fa tao fihetsika izay efa nataon'i Jesosy Kristy ihany koa tamin'ireo olona izay nanenjika sy ny fofony ihany koa. Jesosy Kristy tokoa mantsy rehefa tena tongotra dia tongotra ny ora nahafatesany, dia mbola navita nivavaka n'ireo olona izay ny fofony ainy izy nanao hoe ray eo, mamela ny heriny fa tsy fantany izay ataony. Noho izany isika kristianina mpanaradian'i Jesosy koa ry havana, tsy tokony ve tsika mba hanam-pitiavana tahaka an'i Jesosy sy Stefana? Rehefa tena manam-pitiavana tokoa mantsy isika, dia tsy ho sarotra ho antsika mihitsy akory ny hamela heloka n'inona raha tsy ataon'ny olona antsika. Satria zavatra efa nataon'i Jesosy Kristy teo alohantsika izany mamela heloka ny olona nanao ratsy azy izany. Ary fantatry Jesosy tsara ihany koa fa zavatra tokony ho vitantsika tsara izany, ary tokony tsy mahita ataontsika ny mamela ny heloko ny hafa. Fantatra ihany koa izany ry havana fa Jesosy Kristy sy Stefana dia samy efa niara ny fanenjehana, samy efa niara ny tora-bato ny famonoana, kanefa izy ireo kosa no nanomboka nanatanteraka ny famelan-keloka voalohany. Izany hoe tsy niany ireo olona nanao ratsy azy ireo Stefana sy Jesosy angataka famelan-keloka eo anatrehany, fa izy ireo avy hatrany no nivavaka ho azy ireo ary nifona ho azy koa teo anatrehan'Andriamanitra. Fianarana ho antsika rehetra tokoa ry havana no nampandrenesana antsika androany ny zavatra nataon'i Jesosy sy Stefana, raha tojo fanenjehana sy fankahalana isika kristianina. Izany hoe isika izay niara ny fanenjehana mihitsy no tena tiany Jesosy androany hanana didy lehibe hanomboka hamela heloka, fa tsy ihany izay nanao ratsy antsika akory. Hitantsika tsara tokoa ry havana fa raha nanao izany Jesosy sy Stefana dia tsy hoe fahampitena na fahambaraka akory no vokany, fa kosa tena fandresena mihezinezina. Raha manana fahadiovampo tokoa mantsy isika ka tsy mita irololopona fahatezerana amin'izay olona nanao ratsy antsika, dia aza matahotra ry havana fa tsy handaitra, tsy hanan-kery eo amin'ny fiainantsika mihitsy akory ny ratsy ataon'ny olona antsika. Aza dino ihany koa fa io lolompo io ihany, io no voalohany indrindra mamotika ny fiainantsika. Io no tsy ahafahantsika mamela heloka ny olona izay nanao ratsy antsika. Io lolompo io ihany koa no tsy ahafahantsika mandefitra, tsy ahafahantsika manetry tena ary manamafy ny fontsika tanteraka. Fa ny fomba tsara indrindra izany, afaka nampy antsika hamela ny heloko ny sasany dia tsy misy afa-tsy nivavaka ho azy ihany. Izany no tokony ataontsika hatrany hatrany, ary dia Andriamanitra mihitsy io
no hiasa mahery eo anatintsika amin'ny alalan'ny fanahy masina, hanadio ny fotsika, hanala sy hanapodika ny alahelo sy ny fahatezerana rehetra ao anatintsika. Izay rehetra tsy manan-kery kosa amela heloka ry havana dia inona fa tsy afaka ity mihitsy zany olona izany na rahoviana na rahoviana. Koa leo mitandrina tsara ry havana fa isika rehetra izay mandatsy amela heloko ny olona izay nanao ratsy antsika dia tsarovy fa mbola ratsy noho izy ireny isika. Tokony ho tsarovatsika tsara, tokony ho tsarovatsika kristianina tsara ihany koa. Fa Andriamanitra nefa namela heloka atsika foana e. Ary Jesosy Kristy mandraka ankehitriny dia tsy mitsahatra mivavaka sy mifonao antsika isanandro manao hoe ray eo mamela ny helony fa tsy fantany izay ataony. Koa zinona moa tsika eo anatin'i Jesosy ry havana, tsy tokony mba hamela ny heloko ny hafa koa ve isika e? Tsy tokony hivavaka ho azy hatrany ka hiteny tahaka nataony Stefana hoe Tompo, aza atao helony anie izany ho tavitany izany. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany, fa ny fahasotoana mamela heloka ny hafa kosa vahoaka ao anatintsika isanandro. Amen. Hivavaka isika. Mankasitraka indrindra Tompo malala amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao aminay. Sy mitsahatra tokoa ianao mandefa ny teninao, manintsy lalana anay isanandro. Anoro ny lalana marina tokony alenay araka ny sitraponao. Menatra sy mangahy tokoa mantsy izay Jesosy eo anatrehan'ny sitraponao, satria fantatrao mianjanja eo anatrehanao fa tsy navita namela ny heloko ny hafa mihitsy izay. Ny antony dia tsy inona Jesosy ny hevitra ny tenanay ho marina ny izay tsy mba nanana mpahadisoana ihany koa, ary dia tsy navita nanetry tena, tsy navita nandefitra teo anatrehan'izany rehetra izany. Adinona hitanteraka Jesosy fa zinona tokoa moa izay eo anatrehan'ny fahamarinanao sy ny fahamasinanao e. Adinona koa fa ianao ilay zanak'Andriamanitra masina sy marina tsy mba nanota akory kanefa dia nandefitra nanetry tena ka nitondra ny heloka isanandro. Ary mandraka ankehitriny dia tsy mitsahatra tokoa ianao mivavaka ho anay rehetra, mifona sy mangataka famelana ho anay eo ankavanan'Andriamanitra iray. Koa milela-paladia aminao zay Tompo malalo, mamela ny heloka e, mamindrafo aminay Tompo, fa diso teo anatrehanao tokoa zay tamin'izay rehetra nataonay. Dia mba sasao amin'ny rahasoanao zay Tompo, mba hadio tanteraka, ary mba ho amin'ny ary ahafahan'ny fanahy masinao mitoetra ao anatinay, mba tsy hitsahatra nampianay tokoa ny fanahy masinao, hanananay fo madio, tsy hitana lahelo sy fahatezerana amin'ny hafa, ka fa kosa havita amela heloka ny hafa izay ninona ratsy ataony aminay, ary hivavaka ho azy. Mankasitraka indrindra Jesosy misaotra Tompo malalo, ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Raiso ny tsodranomasina avy amin'Andriamanitra raitsika. Ny Tompo ane anisy lalana ny fonareo amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ho amin'ny faharetany Kristy. Ary izy ane ampitoetra isanandro ny fanahy masina ao anatinareo, hanadio ny fonareo, handevona ny alahelo sy ny fahatezerana rehetra, ka dia tsy hitsahatra ny amela heloka ianareo ho an'izay manenjika anareo. Ho tanteraka tokoa ane izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Alleluia. Amen. Recording stop.